Nahani una pitu
izany ahitako-loza mitatao, ny fanahy masina zay tena panavao, mba homeo ano anaty zandry kelinao, zay no masaka tampoko ry mpamonjy ty, na haneo na hampitso eny hodony, ny hivadika aminao atako sanatry, tanoa ho tompo fa isiky araty. Fianarana no vitany Jesosy soa, izahay no samy tonga eto avoko, dia satria anao tsy mahafoy anay ovo, zay no antony tsy misy afafaharo, noho izany raiso Jeso raiso koa iray, eny raiso ifanahy ny fisaoranay, dia laza voninahitra atorotray, koa anao dia hoanao ritero izahiray. Iara-mivavaka isika misaotranao zay Andriamanitra rainay ao amin'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, rainay ao amin'ny fanahy masina dia monina ty anatinay ary ifona ho anay amin'ny fitaraina sy ny vavalazaina. Misaotranao zay raha afaka manao izao famelabelarana izao mba ho fampiherezana ny olonao rehetra, fampandrosoana ny fiangonanao ary ho fitahianao amin'ny firenenay. Iatreho izao famelabelarana izao tompo mba ho voninahitry ny fahasoavanao ao amin'ny Kristy tomponay. Amen. Ny lohatenin'ny famelabelarana ataontsika amin'ity andro anio ity dia ny hoe ny nanokanan'i Jesosy any mama volahavana Germaine na Mama Nenilava. 20 taona taorian'ny nanokanan'i Jesosy any mama tamin'ny 2 Aogositra 1920 dia fanehoam-panonkanana no nilazany fiangonana iny asa lehibe iny. Tatoriana nefa dia somary hadinodino zany ary tsy noresahana loatra intsony ka tonga tena tsy nahazava loatra tamin'ny olona ny hoe iza moa no nanao zany fanehoam-panonkanana zany, ny fifohazana karimalaza ve sa ny fiangonana Loterana-Malagasy sa Jesosy tenany. Tamin'ny Mama Nenilava raha niresaka na nanambara ny amin'izany fanonkanana zany izy, na taloha na taorian'ny Aogositra 1920 dia nilaza izany ho fanonkanana ataon'i Jesosy azy any mama zany. Ny ray aman-dreny sasany teo amin'ny fifohazana no nihevitra fa satria efa natokan'i Jesosy tany amin'ny mandrakizay ny mpanompony, fa tamin'io daty voalaza io vao naseho tamin'ny fiangonana zany, dia izay no niantsoany azy hoe fanehoam-panonkanana. Nahamoana ny fandraisan'ny olona ny hevitro zany fa izany. Fa raha mandinika ara-teolojia kosa nefa isika ankehitriny dia mahita ny fahamarinana izay nilazan'ny mama izany asa zany ho fanonkanana ataon'i Jesosy. Tsy fanehoana fotsiny no natao toy ny manao fampisehoana, fa tena fanonkanana ataon'i Jesosy azy zany. Hetsika iray ihany ny nataony tao amandrakizay sy tao amin'ny fotoana na tao amin'ny tantara. Asan'ny tompo iray ihany ary indray mandeha ihany izany. Ny fanazavana ara-teolojia zany dia ny hoe satria ny mandrakizay dia ivelan'ny fotoana ary ny fotoana dia voafetra ny mandrakizay, koa izay ataon'ny tompo ao amin'ny mandrakizay dia mifanandrify hatrany amin'izay ataony ao amin'ny fotoana. Tsy nanao fanonkanana indroa ny tompo fa indray mandeha ihany, ka mba ampazava ny asa nataon'ny tompo tamin'ny nanokana ny mpanompony dia sitraky ny fiangonana ankehitriny
Ny antso izany natao zany ho fanokanan'i Jesosy any mama volahavana Germaine na Mama Nenilava, fa tsy antso izany intsony hoe fanehoam-panonkanana. Ny zavatra faharoa ilaina ho fantatra dia izao: ny fanokanan'i Jesosy any mama dia tsy ho an'ny mama renitsika manokana toy ny fanomezana azy tompahamasinana na fanomezam-pahasoavana manokana araky ny feon'ny fiangonana sasany, fa filazana hafatra ho an'ny fiangonana sy ny olombelona rehetra. Misy hafatra lehibe ampitainy zany fanokanana zany. Zany nolazaina amin'ny teolojia hoe acte symbolique prophétique na hetsika mitalinjo faminaniana. Fanao ny mpaminany teo amin'ny testamenta aloha izany manao hetsika na fihetsika izay mana talinjo manokana zany. Ny mpaminany Jeremia ohatra dia nasain'i Jehova ny amboho zioga fanao amin'ny boriky raha niresaka tamin'ny mpanjakany Jody izy mikasika ny fanjakany Nebukadnezara. Jeremia 7:20 sy 7:20. Ohatra koa ny nampanaovan'i Jehova ny mpaminany Isaia fa nasainy nandeha 3 taona tsy nitafy izy sady tsy nisikapa ny tongony. Isaia 20:2-3. Ohatra iray ihany koa ny amin'ny Hosea izay nasain'i Jehova nanambady vehivavy janga hanambarany ny fialany Israely tamin'i Jehova hijangajanga amin'ny sampy. Hosea 1:2 sy ny manaraka ary Hosea 1:1 sy ny manaraka. Ny fiainan'ny mama dia nahitana koa acte symbolique prophétique toy izany. Tadidiko indray mandeha tamin'ny taona 7:7 nilaza mama tamin'ny komity ny Toby fa mila vary ny any Akarmalaza. Nihevitra ny komity sasany fa i mama no mila zany vary zany fa tsy ny marary any amin'ny Toby akory. Koa dia tsy nihetsika hitady vary izy ireo. Nasain'i Jesosy ny fady hanina nandritra ny 2 volana mama. Ka rehefa zany dia nampiantso ireo komity mama ka nanao hoe mihevitra ngaha ianareo fa izaho no mila ny vary, tsy atompoko. Nasainy tompony fady hanina aho i 2 volana izao, ka moa manina moa zao? Aza misaina faharatsiana ao anatinareo mba ahazonareo manao ny asan'ny tompo. Fa amin'ity fotoana resantsika ity kosa dia hetsika hafa no nasain'i Jesosy nataony mama. Araka ny tenin'ny mama tamiko na tamin'ny febroary 7:7 na tamin'ny jolay 3:7 dia ireto hafatra 3 ireto no nomeny tompo azy. Amin'ny fotoana hanokanana azy io, i mama dia voalohany hanao akanjo nampisorona be araky ny toromarika ao amin'ny Exodus 7:20 andiny rehetra, ary faharoa hanao satroka volafotsy tsara tarehy misy ravina panga sy talinjo maro samihafa. Fahatelo, ho vakina amin'ny fotoan'io ny teny fiton'Andriamanitra ho an'ny fiangonana, ary mitanterahana avokoa zany hafatra rehetra zany teo anivy fiangonana tamin'ny 2 Aogositra 3:7. Toy izao no endriky zany hafatra ampanaovana ny mamy zany, ny akanjo sy ny satroka volafotsy zay nanaovany. Inona no hevitry ny fanokanana amin'ny maha acte symbolique azy? Fomba roa no azontsika jerena izany. Ny hafatra ambaran'ireo sary talinjo tsirairay ary ny hafatry ny fanokanana ataondray mijery. Hoana ny amin'ny hevitr'ireo talinjo tsirairay. Ny atao hoe talinjo dia symbole amin'ny teny vahiny, talinjo amin'ny teny malagasy. Voalohany, ny akanjo nampisorona be dia manondro indrindra ny asa fisoronan'i Jesosy izay apetrany amin'ny fiangonany mba hampaherezana ny fiangonana sy hitohizana zany asa fisoronana zany. Ampahatsihivana antsika fa ny fisoronana araka ny testamenta taloha dia fanatonana an'Andriamanitra amin'ny fanomezana zavatra izay tsara indrindra, ka izany no hiraisam-po amin'Andriamanitra. Ny fisoronana araka izany dia tsy fanolorana takalo amin'Andriamanitra mba hahafahany tena miala aminy toy ny fanao amin'ny fanompoan-tsampy. Amin'ny faritra iray eto Madagasikara, raha hanao fety firavoravona ny olona dia mivory eo amin'ny kianja malalaka
ka manao sorona am'ireo andriamaniny aloha. Rehefa vita ny vavaka dia avelan'ireo olon'ireo ny andriamaniny hisitraka izay natolotra azy. Ary ny olona rehetra dia mangina tanteraka. Fa rehefa zany dia miteny am'ireo andriamaniny ny mpisorona ka manainga azy ireo hiala ka hody any amin'ny fonenany any amin'ny avo, any ambadiky ny masoandro any, satria andriana katsakatra sy andriana bolisy ireo andriamanitra ireo ka tsy mahay miara-monina amin'ny olombelona fa sao handratra ny olona. Tsy toy izany ny fivavahana araka ny Baiboly. Ny fisoronana dia ny mba hanatonana an'Andriamanitra bebe kokoa, hananana fiombonana aminy. Tamin'ny fanatirodorana dia atolotra an'Andriamanitra ny fanomezana tsara indrindra, tsy misy kilema ka afoy manontolo an'Andriamanitra zany. Talinjo ny fanolorana ny tena ho azy manontolo, tsy misy anombinana. Tamin'ny Jesosy kosa, araka ny testamenta vaovao, dia ny tenany no natolony tanteraka ao an'Andriamanitra. Tsy teo ambony hazo fijaliana ihany, fa hatramin'ny fahaterahany, ny fiainany sy ny asany manontolo, ny fahafatesany sy ny fandreseny zany, ary ny fiakarany any an-danitra. Am'izany fisoronany zany no nandraisany sy itondrany koa izay rehetra tariny fanahy masina hino azy hiray fanjakana aminy, dia fanjakam-pisorona mandrak'izay zany. Izany no tondroiny zany akanjo nampanaovana ny mamy zany, dia ny mahampisorona be an Jesosy Tompo sy ny mahafanjakam-pisorona izay rehetra mino azy. Tsy mama tsy akory ny mpisorona be, fa manondro an'ilay mpisorona be ny fiainany manontolo, dia Jesosy Kristy zany, ary mitafy izany fisoronana zany mama sy ny fiangonana manontolo. Momba ilay satroka volafotsy misy ravina panga dia natsoiny mama hoe satro tsilo zany. Araka ny teniny, izany satroka zany dia nanaikitra ny nofony toy ny tsilo, fa navesatra zany teo amin'ny 2 kilo teo ny lanja. Ary napetraka ny vantana tamin'ny hodidohany ka dia nandidy azy zany. Ary ireo ravina panga koa dia nisy tsilo maranitra miranirany ka mandratra ny tanana raha safoy zany. Nisy ny olona tafotoana tamin'izany satroka zany, fa ny fiheverany dia ny fiheverany fa atsangana ho mpanjaka ny lanitra hono i mama. Nisy pastora, misionery, mpiandry, kristiana tsotra tafotoana tamin'izany. Fa ady soakevitra nefa no anton'izany fatafitofinana zany. Ny satroka toy ny fitafiana rehetra anaovan'ny olona dia entina hampita hafatra. Maro angamba no tsy misainy zany amintsika, nefa marina fa ny fitafiana anaovana dia anambaranao izay saininao sy eritreretinao na dia tsy lazainao azy, na dia tsy voaloaky ny vava azy zany. Raha ny satroka indray izay eo amin'ny loha no hitondrana azy, dia manambara izay sarobidy indrindra amin'ilay mitondra azy, ka lolohaviny antapony loha. Raha mihevitra isika ny amin'ireo satroboninahitra fanao ny mpitondra na metrahany voaka fitokisa, ireny dia mitaratra sy mitalinjo ny tsara sy ny arena ary ny sarobidy indrindra amin'izany fireneny zany, ka lolohaviny antapony loha ary amin'ny fotoana rehetra no anaovany zany, ary arovany amin'ny ainy manontolo, tapaka ny lohany vao miala aminy zany. Lay satroka volafotsy na satroky ny tompo any mama dia ahitana talinjo maromaro toy izao. Vokovoko na hazo fijaliana no eo amin'ny tampony indrindra, zany no ambony indrindra amin'izany satroka zany. Ary zany vokovoko zany dia misy diankapoka manodidina azy. Izany dia hanavahana azy amin'ny vokovoko hafa, fa io no hazo fijalian'i Jesosy. Dia Jesosy izay nampijalian'i Pilato tamin'ny kapoka mangirifiry talohan'ny hanomboana azy. Eo ambany zany hazo fijaliana zany dia misy vongana boribory poakaty izay mitalinjo izao tontolo zao toy ny ataony globe terrestre. Poakaty zany hanambara fa tsy avy ao aminy ny sandratany hazo fijaliana, fa ny hazo fijaliana kosa no manome azy antom-pisiana sy famonjena noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Eo am-pototry ilay hazo fijaliana, manodidina ilay globe dia misy tana-masoandro 12 sy kintana fitarak'andro 12, maneho fa ny hazo fijalian'i Kristy
no mitondra fahazavana ho an'izao tontolo zao. Eo anelanelany tara-pahazavanareo dia ahitana ravina-panga enina sy fiangonana enina. Manambara zany sary zany fa ao amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana ary ny fitsangana Kristy tamin'ny maty no miorona ny fiangonany. Manambara koa zany fa ny fiangonana izay miorona dia voahodidiny fanenjehana sy ny fampahoriana nefa mahajoro noho ny amin'ny Kristy sy ny fandreseny ny fahafatesana. Mampahatsiaro izay lazainy Paoly amin'ny Korintiana 2:4-4 zany manao hoe izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'ny Jesosy mba haseho amin'ny nofinay mety maty kosa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miaso aminay fa ny fiaina kosa ao aminareo. Ireo fiangonana enina ireo dia ahitana andry roa avy ary varavarana misokatra iray avy sy baiboly sy lakolosy sy hazo fijaliana. Raha jerena avy ao anatiny kosa ilay satroka volafotsy dia ahitana vavahady 12 eny amin'ny sisiny ambany mifanandrify amin'ireo fiangonana. Vavahady enina lehibe ary vavahady enina kelikely kokoa. Ireo dia mitondra ny anarany apôstôly 12 voasoratra amin'ny teny Grika. Ina ny hevitra zany? Ny hevitra zany dia izao: ny olona dia antsoina handre sy hino ny filazantsaran'Andriamanitra, hiaina sy ho beazina ao amin'ny fiangonana mba ahazoany miditra amin'ny vavahadiny lanitra. Zany vavahady zany koa dia misy tsilo toy ireo ravina-panga. Ilazany zany ny hevitry ny teny hoe ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe. Apokalipsy 7:7-7. Ilazana koa zany fa ireo fiangonana toa tsotsotra sy tsy maderakory hitantsika eny rehetra eny dia manana ny vavahadiny lanitra miafina ao anatiny. Eo anelanelany ireo ravina-panga sy ireo fiangonana ireo dia misy vaingandra 7 mitete avy amin'ny hazo fijaliana ary fanahy masina miendrika voromailala 7 midina ihany koa. Ny rany Kristy no entiny fanahy masina manadio ny mino amin'ny fahotany sy manadio ny feritreretana ratsy rehetra ka ahazony manolo tena ho an'Andriamanitra sy miaina feno eo amin'ny fanjakam-pisorona. Harena sarobidy ry havana mitehiriziny zany satroka volafotsy zany fa manambara ny tantaran'ny filazantsara manontolo zany ary zany no nampisatroan'ny tompo ny renitsika. Ny amin'ireo teny 7 n'Andriamanitra izay norenesina tamin'izany dia ireo epistily ho an'ny fiangonana 7 tany Azia araka ny Apokalipsy 2:2 sy 2:3, dia ny fiangonana tany Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia ary Laodikia. Io no nomeny tompo rehefa nangataka taminy aho. Mamamantsy tsy nety nanondro teny hatao amin'io fanokana azy io. Hoy izy: tsy zaho no manao ny fanokanana ny tenako fa Jesosy, kaoka izy no hanolotra anao ny teny izay tiany hovakina amin'izany. Koa satria ny fisorona ilay mpisorona be Jesosy Kristy no hambara sy harihary, dia izy efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, dia resy lahatra fa ny teny 7 nataon'izany mpisorona mandrakizay zany ho an'ny fiangonany no voatendry ho an'izao fanokanana ataon'izao koa ho an'ny fiangonana eto Madagasikara. Ino no lazainy tompo ho anisan'ny fiangonana zay manandrify atsika tsiraray amin'ny fiangonana misy atsika azy? Voalohany fiangonana tany Efesosy, Apokalipsy 2:1-7. Fiangonana keliaina, mikeliaina hifikitra amin'ny tompo, nefa nisy niala tamin'ny fitiavana voalohany, mibebaka miverena amin'izay ny toeranao taloha hoy ny tompo. Raha tsy zany dia hafindra ny fanaovanjironao ka sady ho maizina no tsy manana antom-pisiny. Fiangonana faharoa, fiangonana tany Smirna, Apokalipsy 2:2-5. Fiangonana nampahoriana mafy noho ny fanenjehana ny kristianina nataony amperora sy ny jiosy.
nisy nalaim-panahy hanafina ny maha-kristiany azy amin'ny fiainana andavanandro ka hoy ny tompo aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Fahatelo, fiangonana tany Pergamosy, Apokalipsy 2:12-7. Fiangonana tana mafy ny finoana ka tsy nandany tompo na dia tao anatin'ny fanenjehana mafy azy. Nefa nisy nanaraka ny fampianaran'ny Balama sy Nikolaita izay nampiala ny olona amin'ny tompo. Mibebaha sao veleziny sabatry ny vavako ianao hoy ny tompo. Faefatra, ny fiangonana tany Tiatira, Apokalipsy 2:12-7. Fiangonana miasa tsara ary ny asany farany dia lehibe noho ny asany voalohany, sangy misy eo aminy mijangajanga manaraka mpaminany sandoka ka miala amin'ny tompo hoy ny tompo mibebaha mba tsy ho latsaka amin'ny fahoriana lehibe sy fahafatesana ianao. Fahadimy, fiangonana tany Sardisy, Apokalipsy 3:1-4. Fiangonana mananarana ho velona nefa maty ihany, miambena sy mibebaha fa raha tsy zany dia ho avy toy ny mpangalatra aho ka izay maharesy itafy lamba fotsy. Fahenina, fiangonana tany Filadelfia, Apokalipsy 3:7-7. Fiangonana mitandrina ny tenin'ny tompo sy tsy nandany anarany na dia kely hery azy izy. Hoy ny tompo, indro efa nasiako varavara misokatra eo anatrehanao ka izaho hiaro anao amin'ny fizahan-toetra izay ho tonga ambonin'ny tany. Izay maharesy no ataoko andro eo fiangonan'Andriamanitro afaingana aho tany mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Fiangonana fahafito, ny tany Laodikia, 7:1-4. Fiangonana tsy mangatsika tsy mafana, tsy mangatsika na mafana ka halohan'ny vavan'ny tompo. Izany hoe tsy rano mangatsika amelombelona raha sotroina ary tsy rano mafana avy misory sy termala mitondra fanasisana raha ilomana fa rano mitapoka tsy mahasoana inona inona. Fiangonana mirearea ho manan-karena nefa mahantra. Hoy ny tompo, mibebahaka mividiana volamena amiko sy lamba fotsy hitafianao ary ody maso mba hahiratanao. Indro efa mitsangana eo baravarana hoy ny tompo ka mandondona, raha misy mihainy feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Ireo teny fiton'Andriamanitra ireo dia mivantana amin'ny fiangonana kristiana rehetra, tsy ny eto an-toerana ihany fa manerana ny tany. Ireo dia filazantsara hamelombelona sy hanitsy ny fiangonana ka ampitaina amin'ny maha fanjakam-pisorona ny fiangonana. Ahona kosa ny hevitry ny fanokanana atao indray mijery. Inona ny hevitry ny teny hoe fanokanana? Amin'ny fampiasan'ny fiangonana ny teny, ny fanokanana dia mitovy amin'ny fanamasinana. Izany hoe zavatra iray, tontrano na fanaka atokana ho masina ho an'Andriamanitra na voatokana hampiasaina amin'ny fiderana fanompoan'Andriamanitra ka tsy azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa. Ny fanokanana na consécration dia ampiasaina koa amin'ny fanokanana olona ho amin'ny andraikitra manokana eo amin'ny fiangonana, ohatra fanaovana confirmation na ordination na fanokanana diakona na fanokanana mpiandro na fanokanana mpiasa. Izany fanokanana izany dia manome andraikitra manokana sy fahafahana manao miaraka aminy ho amin'izay natokana. Ino ny hevitry ny fanokanana izay nataon'i Jesosy tamin'ny mama renitsika? Tsy fanokanana azy ho mpisorona izany, satria izy efa mpisorona tamin'ny nanaovana batisa azy. Izany dia araka ny fampianaran'ny fiangonana ny amin'ny mahampisorona ny mino vita batisa rehetra na nylazana hoe sacerdoce universel de tous les croyants baptisés. Tsy fanokanana azy ho mpisorona be koa zany, na dia nampitafiana ny akanjo mpisorona be azy izy, satria ny fiangonana dia tsy manana mpisorona be hafa afa-tsy Jesosy Kristy tompo. Ny miseho eto dia fanokanan'i Jesosy ny fiainan'ny mama manontolo hanondro ilay mpisorona be sy hanao sorona ny ainy hitaona ny olona rehetra ho amin'ny fanjakam-pisorona entiny zany mpisorona be mandrak'izay zany. Ny fanaovana ilay satro tsiro volafotsy kosa dia tsy midika ho fanosorana azy ho mpanjaka toy ny couronnement, fa fanokanana azy kosa ho mpitory ny filazantsara ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy ka ny ainy manontolo no atokany tompo ho talinjo manambara izany filazantsara zany. Azo atao ny mihevitra fa natokany tompo ho mpaminany mpisorona, eo amin'ny fiangonana izany hoe
tsy maminany ihany fa misorona koa. Ina ny tiany ho lazaina am'izany? Ny mpaminany de tsy hoe mahalala ny zava-miafina ihany na amin'ny hoavy na tany aloha, fa manambara ny sitrapon'Andriamanitra rehetra hanitsy ny fiangonana sy hanatanjahana azy. Amin'ny teny Anglisy de zao lazana azy, tsy foretelling ihany fa telling forth koa. Ina ny mahafa izany amin'ny mpitory-teny? Satria manao sorona ny ainy ho an'ny hafa izy, hitondra olona maro ho amin'ny fanjakam-pisorona, tsy fitorian-teny amin'ny teny ihany fa amin'ny ataony rehetra, amin'ny fiainany manontolo. Fa tsy hoe mpaminany mpisorona ihany nanokana ny tompo azy, fa mpisorona mpaminany koa izy. Ary mampisorona mpaminany azy dia mivavaka sy manao fisoronana ho an'ny firenena manontolo izy, tsy ho an'ny fiangonana ihany, ho an'ny firenena manontolo, ary hitondrany fangiry firiana lalandavo zany. Satria tsy ny fiangonana ihany no entiny ambavaka eo amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, fa ny firenena manontolo. Ny rentsika Mama Nenilava amin'ny mahampaminany azy dia nampahafantarin'Andriamanitra ny zavatra iseho eto amin'ity firenena ity mialoha ela ny hitrangany zany. Naloza voajanahary zany toy ny tafio-drivotra, haintany, tondradrano, naloza avy amin'ny saim-petsin'ny olony zany. Amin'ny mampisorona azy dia mitondra ny firenena manontolo ambavaky mama, ka mifona mafy ho azy, ary matetika dia mifady ambolana maro izy, sy mitondra fangiry firiana eo amin'ny nofony ho an'ny firenena malagasy. Firifiry moa ny loza voasakana noho zany fisoronana zany. Tamin'ny taona 1790, fotoana izay nisehoany antoko MDRM nitaky ny fahaleovan-tena ho an'ny Madagasikara, dia nampahafantary ny tompo any mama ny loza hanjo ireo pastora Loterana tamin'iny faritra atsimo atsinanana iny, izay hataon'ireo mpanohitra ny MDRM navazana malagasy. Ny raha ny tompo i mama handeha an-tongotra amin'ny alina hamory ireo pastora ireo ka hitondra azy an-tanana ho any Ankaramalaza. Isidran'ny mama loza sy fofoaina izany. Nefa dia tonga ny somatsara tany Ankaramalaza avokoa pastora tany hatrany vangain-drano, faravangana, manakara sy manodidina rehetra. Ary noho ny asan'ny tompo dia tsy hita ny fahavalo ny lalana nakany Ankaramalaza mandra-pilamin'ny tany. Izany atao hoe mpisorona mpaminany am-perinasa. Isaora mandraka izay ny tompo noho izay nataony ho an'ny firenentsika ka nananganany reny teo anivon'ny fiangonana izay mahay miara ory sy miara-paly tamintsika eo amin'ny fanjakam-pisorona. Naneho antsika ny fitiavana n'Andriamanitra raintsika ao amin'ny Kristy mihoatra noho ny zavatra rehetra, ary haharitra amin'izany amin'ny fotoana rehetra andalovantsika eto amin'ity fiainana ity. Izany fanokana nataon'i Jesosy any mama zany dia tsy havalona any amin'ny lasa toy ny tantaran'ny fiangonana ihany, ka resahana rehefa misy jobily toy izao, fa napetraky ny tompo ho an'ny taranaky ny fandimby zany, hiaina ao amin'ny fanjakam-pisorona isika, ka sady maminany mitory ny halehibe ny fahasoavan'Andriamanitra no mizara fitahina amin'ny hafa amin'ny maha fanjakam-pisorona antsika, na vavy, na lahy zany, na kely, na lehibe. Hanentana ny fotsika mandrakarivany izay nohaviny rentsika an-tampony loha dia ny famonjena sarobidy amin'ny Kristy, ary ho azontsika mafy ny hafatr'ireo teny fito n'Andriamanitra, ka tsy hemotra amin'ny fanarahana ny tompo na inona ady atrehina, ary tsy hiroroasaina eo anatrehan'ny fampianarana samihafa isidranantsika ankehitriny, fa hihazona ny fampianarana tsy misy kilema efa voatolotra ao antsika ary voaraintsika, ka hovonina amin'ny fahatongavan'ny tompo sy handray ny satroboninahitra fiainana izay ampanantinaina antsika. Amen. Oh
manino danaje Kristi ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara Hampandroso